ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba antsika revako malalahatra ity alatsinainy fa roa ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianaka nanao taminy hoe Rabio, ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao indro manao batisa izy. Ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namalika nanao hoe tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo no vavolombeloko fa hoy izaho. Tsy izaho ny Kristy fa ny raha iny aloha azy aho, izay manana ny ampakarina ho mpapakatra. Fa nizakaizan'ny mpapakatra izay mitsangana sy meno azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpapakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Jaona mpanao batisa no voaresaka eto ry havako. Jaona mpanao batisa ilay nambaran'ny bokin'ny Malakim-paminany. Jaona mpanao batisa ilay efa nambara ny testamenta taloha fa ho mpialolalana an Jesoa, ho mpialolalana ilay Mesia. Marina fa raha amin'ny ara-tantara dia fianakaviana iray ihany no nipoiran'i Jesoa. Raha amin'ny ara-nofo tsika teo si Jaona, satria zanak'olom-pirahavavy na zanak'olona ataontsika hoe kozinina Jesosy Jaona mpanao batisa fianakaviana akaiky izy. Saingy fantatsika fa Elizabeta dia niteraka talohany Maria, izany hoe mbola efa bevokan'ny Elizabeta, efa bevokan'ny Jaona mpanao batisa Elizabeta no nandeha namangy azy tany Maria, ka nampibitaka ny zaza tao an-kibon'ny Elizabeta ka niteny iza moa izany vangin'ny renin'ny Tompo. Dia hotsika manao hoe Jaona mpanao batisa ilay mpialolalana ny fiavian'i Kristy. Ary dia mazava ho azy Jaona mpanao batisa dia mbola ao anatin'ny testamenta taloha, satria raha atao hoe manomboka eo amin'ny Kristy ny testamenta vaovao dia Jaona mpanao batisa na dia niara-belona tamin'i Jesoa aza dia mbola ao anatin'ny olon'ny testamenta taloha izy raha ohatra jerena amin'ny lafiny ara-pinoana. Jaona mpanao batisa mpialolalana. Ino moa afaka malaza zany hoe olona tokony inona ny toetran'ny olona mpialolalana? Inona ny toetran'ny olona izay mpamakilay amin'ny filazantsara? Olona fiasany eo am-pelatanan'Andriamanitra izay manana andraikitra. Jesoa ny teny manao hoe zay lehibe indrindra, zay kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho Jaona. Jaona mpanao batisa izay nasehon'i Jesoa ny fahalebiazany, maha izy azy. Dia inona ny toetra izay ananan'i Jaona mpanao batisa eto ka tokony mananantsika mpino? Ataovy hoe isika mpino raha tsy izay mihitsy dia mpialolalana ny Kristy, mpamakilay indraindray any amin'ny fitoviana amin'ny filazantsara, mitondra ny Kristy any amin'ny fiarahamonina, manao tahaka ny Jaona mpanao batisa isika hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Dia hoy Jaona ary, izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Inona ny dikan'izany? Jesoa tsy maintsy mitombo, fa izaho mpanompony kosa tsy maintsy mihena. Somary ireto mpianatra Jaona mpanao batisa zany dia saro-piaro tamin'ny batisan'i Jaona. Asa moa na nanao batisa Jesoa na tsy nanao batisa tsy voalaza mihitsy fa nanao batisa Jesoa. Fa eto amin'ity filazantsaraky ny Jaona ity dia miteny ny mpianatra Jaona manao hoe nanao batisa lay hitanao tany an-dafin'ny Jordana.
indro manao batisa izy Jesoa zany io. Reo mpianatra ao zany de nahitan'i Jesoa nanao batisa fa nanao batisa tokoa ve Jesoa? Asa sa tsao ve asa ve? Tsy de tena voalaza hoe nanao batisa Jesoa. Fa mety ho inona rumeur ve sa inona no natonga andreto mpianatra ndreto nitakoritsika tany am' Jaona izay karazan-drazany to iteny am' Jaona mpanao batisa manao hoe hitanao hoe lasa takony ianao, tsy hita tsony ny voninahitra ao, lasa lay olona nitondroinao no manao batisa, le batisa nefa nge enao no nanomboka azy ry Jaona, enao no fantatr'olona inaranao de Jaona mpanao batisa, je rehefa misy olona hafa indray manao batisa eo amin'ny toerana misy anao, de mba ahoana ny hevitrao, de mba mety aminao ve zany? Lay fahasarotam-piarony reto mpianatra Jaona reto momba ny voninahitra Jaona mpanao batisa, hoe to takon'lay mpanao batisa, takon'lay Jesoa ny voninahitra. Le mba hainao anao, lay reharehanao indro fa misy maka. Dia hoy Jaona manao hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Misy fotoana avako malala itsika indraindray saro-piaro am'lay voninahitra maha isika antsika indraindray, saro-piaro kely am'lay fahefana misy antsika indraindray, saro-piaro am'lay andraikitra misy antsika indraindray. Dia eto Jaona de mampianatra antsika ny amin'ny fisokafana. Indrindrindrindra fisokafana amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Jaona de manao hoe rehefa ho an'Andriamanitra, Andriamanitra de zao tsy tonga hanakona anao Andriamanitra. Andriamanitra tsy tonga andia ambony tany, Jesoa tsy tonga andia ambony tany hanakona izay anjaranao, fa tonga andia ambony tany janak'olona hanome. Jesoa tonga aty ambonin'ny tany, zay ny tsy takatra reto mpianatra Jaona ireto. Fa i Jaona natakatra tsara. Natakatra tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy, no zany dia am' Jaona de zao Jesoa no tsy maintsy mitombo, nen'Andriamanitra aloha. Fa tsy nen'ny olombelona. Inona moa zay voninahitra olombelona ho Jesoa? Ho Jaona ny voninahitr'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Le avako malala isika tsy maintsy mihena fa Jesoa tsy maintsy mitombo. Tena izany toe-tsainjany lafitena de milaza zavatra anankiroa mazava tsara. Mandefitra eo anatrehan'ny ny asan'Andriamanitra, mandefitra eo anatrehan'ny zavatra tadiavin'Andriamanitra ny tadiavintsika olombelona. Zany hoe izay mahamaika atsika de zao tokony ho tsy lasa alohan'izay mahamaika ny an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tompo teny hoe katsaho alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, de anampy anareo zany rehetra zany. Am'izao fiandohan'ny herinandro ao de ataontsika hoe devise, fomba fijery, fomba famindra, fomba fisainana zay tokony iainantsika ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Vonona ho am'zany ve tsika? Vonona tena ikendriny hoe ny voninahitra ao Andriamanitra ny mahamaika anay, tsy ny voninahitra olombelona. Ny asanao Andriamanitra ny mahamaika anay, ny fisondrotan'ny ny voninahitra ao Andriamanitra, ny fitaran'ny fanjakanao, ny fitaran'ny ny anajan'ny olona ny sitraponao, zany ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihena. Raha vako malala ny tiany Jaona ho takatra reto mpianatra reto ary tiany tsoatra masina ho takatsika de zao na ahoana de zao nen'Andriamanitra aloha. Nen'Andriamanitra aloha vao netsika. Fa zao raha ohatra ka mijery tokoa tsika ny tantara, lay mihena tokoa ve de tena afaty antoka? Lay hoe Jesoa Andriamanitra tsy maintsy mitombo ny voninahiny, ny fanjakany, ataontsika zay ivelarany zany satria zay ny antony nanomezany antsika hery sy fifaliana fa antsika miatrika izany. Fa izao tena mihena tokoa ve tsika? Tena maty antoka tokoa ve tsika? Raha ohatra ka mitombo mivelatra ny fanjakan'Andriamanitra, raha mitombo ny olomonjena noho ny fizogotsika vavolombelona, raha mitombo ny isan'ny fiangonana ny isankoly noho ny fahafoizatsika, de tena mihena tokoa ve tsika? Ny valiny de tsy. Ny valiny de tsy raha mamaky ny Baiboly tsika. Tsy hoe rehefa mitombo isa ny sekoly FJKM, rehefa mitombo isa ny sekoly protestanta, rehefa misy mitombo isa ny fiangonana, mitombo isa ny mivelatra ny asan'Andriamanitra noho ny fahafoizatsika, noho ny fitiavatsika, satria tsika miaina ny hoe Jesoa tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena, de mihena tokoa ve ny fiainantsika? De miha-mahantra ve isika? De miha-sahirana ve isika? Ny valiny tsia.
satria Jesosy de nyteny manazava mbola mivelatra ty baiboly eto ambany maso toika ity de misaotra masina de miteny mana hoe tsy foany zany ny fikelezanao aina, tsy foana ny fikelezanao aina satria izay ataonao an'Andriamanitra de tsy very akory, izay ataonao amin'ny asan'Andriamanitra de mody fifaliana sy mody fiadanana. Ary mahatonga ny Jaona eto faly hoy izy manao hoe ary efa tanteraka izany fifaliako zany. Ry havako, arakaraky ny anaovantsika, anorotantsika, hitehirizantsika ny asan'Andriamanitra am'izay mety ho tandrifantsika olombelona, tandrifantsika mpino ka anosehantsika ny asan'Andriamanitra hivelatra sy hitombo dia mitombo koa ny fifaliantsika. Ny tambiny lehibe voalohany indrindra de izao ny fifaliana, tsy ny materiel ny conséquence zavatra omen'Andriamanitra antsika fotsiny fa ny zavatra tsy voavidiny antsony hoe materiel mihitsy de izao ny fifaliana hoy Jaona. Ary dia hoy izy manao hoe fa ny sakaizany mpampiakatra izay mitsangana sy meno azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra ary efa tanteraka izany fifaliako zany. Ry havako, tsy mahazo misongona ny voninahitr'Andriamanitra isika, tsy mahazo manakona an'Andriamanitra isika. Ray maka ao anatin'ny tantaran'ny fifoazana, ao anatin'ny tantaran'ny fifoazana de eto Madagasikara nisy pastora anankiray antsoina hoe pastora Kotojandry Daniel. Kotojandry Daniel dia pastora tsy de salama lava raha eo amin'ny tantara, somary osaosa, ndraindray somary ohatraohatran'ny mezan'ny namany araky ny tantara. Fa izy io dia niasa tany amin'ny toerana anankiray mangina, mitoka-monina ambanivohitra be mihitsy ara tamin'ny taona 1900 dia tany Farimena. Farimena zany dia tanàna izay sahabo ataovy hoe 20 kilometatra miala, 10 kilometatra, 20 kilometatra miala an'Antsirabe. Dia mamakivaky lalantany tam'za amin'ny taona 1900 zany tena ambanivohitra be eny hatramin'izao na mbola ambanivohitra. Farimena mbola fiangonana kely tam'zany fotoana zany, mbola tsy vita nisy katedrala vato be tahaka an'io akory. Zao moa efa katedrala vato efa vita Farimena, fa tamin'ny fotoan'andro dia trano tsotra, trano kely tsotsotra tsy de manahoana loatra raha ny lafiny ivelany. De tany niasa ity rangahy antsoina hoe ity mpitandrina antsoina hoe na pastora antsoina hoe Rakotojandry Daniel. Fa izao rehefa tao amin'ny toerana io izy dia nanana fiainam-panahy manokana, nanana fiainam-bavaka manokana ary misy moa ny antso ny tompo teo amin'ny fiainany araky ny tantaran'ny fifoazana. Dia natsoiny ny tompo izy niasa tao amin'ny toerana io de ndray maka be dehibe ny olona zay nandray ny filazantsara tonony tamin'ny asany ity mpanompon'Andriamanitra ity. Be dehibe ireo kristianina, be dehibe ireo olona nino ny tompo, be dehibe ireo olona zay sitrana koa aza tamin'ny aretina maro isan-karazany noho ny finoany an'i Jesoa, tsy noho ny finoany lay mpanompon'Andriamanitra ihany fa noho ny finoany reto olona reto mihitsy noho ny filazantsara. Aty amin'ny taona 1970 manivanako 1970 dia amin'ny fotoana mahamay zany, roborobo ny fivavahana tany Farimena, betsaka ireo kristianina zay nisy tanora, nisy olon-dehibe izay nandray any tompo. Fa aty aoriana dia lasa toy ny ivavahan'ny olona Rakotojandry. Araky ny tantara de toa lasa niivo tamin'ny Rakotojandry ny famonjena. Lasa toy izy no hitan'ny olona. De hoy ny firazam-pijoro vavolombelona manao hoe ndray maka de niteny tamin'ny Rakotojandry Andriamanitra, Jesoa miteny hoe Rakotojandry ao anatin'ny soratra ny tantarana fifoazana rahateo zany, tantaran'ny Farimena, ianao dia takona no ianao ka de zao aleo ianao mody fa takona lasa ianao no ivavahan'ny olona. Lasa Rakotojandry indray no hita fa tsy Jesoa. Noho zany dia aleo ianao mody Rakotojandry malala. Mampiatrehitra lay ao anatin'ny tantaran'ny fifoazana, mampiatrehitra tantaran'ilay mpanompon'Andriamanitra. Fa itsika olombelona de zao tsy mahazo manakona ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy azontsika atao ny misalotra ny famonjena de tsy ny fiangonana akory no maty tao amin'ny hazo fijaliana, tsy pastera na pastora na mopera no maty tao amin'ny hazo fijaliana, fa Jesoa.
no zany de tsy mahazo mivavaka amina olombelona isika fa am' Jesosy rery ihany. Ary dia Andriamanitra ny tokony itodiana. Andriamanitra ny ary tsy misy mpanompoandriamanitra tokony azo hisalotra zany fahefan'Andriamanitra izany. Tsy misy tokony hisalotra hijoro ho Andriamanitra, tsy azo atao zany. Tsika tsy maintsy miena, itsika mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy miena tsika fa Andriamanitra Jesosy tsy maintsy mitombo. Tsy azontsika atao ny mirehare satria tsika mety hoe asa mety ny mena fanomezam-pahasoavana manokana ve isika, mety hoe manasitrana araka ny misaotra masina, mety hoe mampianatra, mety hoe maminany, mety hoe isan-karazany no mety fanomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra atsika fa ireny fanomezam-pahasoavana ireny de zao tsy tokony entitsika irehariana, tsy tokony hoeritreretintsika hoe atsika ireny satria eto dia mpianatra Jaune dia te hiteny amin'ny Jaune hoe anao anie io batisa io anao io propriété privée anao io. De io Jaune manao hoe tsy ananga io tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra zany raha tsy Andriamanitra no mitona azy. Mazava zany, tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra, tsy ny herin'olombelona na ahafahan'ny olona manatona an'Andriamanitra raha tsy efa Andriamanitra ny asa tao aminy. No zany de tsy afaka mirehare mihitsy isika ny amin'izay mety homen'Andriamanitra atsika satria tsika nomena fotsiny. Le afaka malala vaovaon'ny herinandro. Inona ny tian'Andriamanitra ho toetsaitsika? Isika tsy maintsy miena. Ny tombo tsy maintsy mitombo. Marina kokoa ny tombo aloha no mitombo. Ny tombo aloha no mitombo. Jesosy tsy maintsy mitombo. Dia avela itsika hitombo izy amin'ny asan'ny fitohitsika ny filazantsara. De tsika ame voninahitra azy. Andeha tsika tsy haka ny toeran'Andriamanitra akory ary. Satria misy kristianina, misy mpinona indray de zany mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina maka mihitsy ny toeran'Andriamanitra. Afaka malala avelatsika. Andriamanitra hiasa mahery mitoro ny fitiavan'Andriamanitra isika. Fa dia itsika kosa tsy maintsy miena. Fa raha miena tsika ny dikany miena tsy hoe maty antoka tsia fa manome toerana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony isy azy. Ary tsika kosa mipetraka amin'ny toerana tokony isy atsika zanaka mpanompo tian'Andriamanitra. Matokera afaka malala fa izay manome voninahitra an'Andriamanitra, izay manaja an'Andriamanitra, izay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony isy azy de apetraka Andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy koa eo ambany fahasoavany, eo ambany fitahiny. Isika mpanompon'Andriamanitra isika dia ny tompo amintsika tsy maintsy mitombo fa isika tsy maintsy miena, isika manetry tena fa ny tompo kosa masandratsika ho hitany zao tontolo zao ny voninahiny, ny fahatsarany, ny fitiavany fa rehefa asehontsika ny voninahitr'Andriamanitra, asandratra ny voninahitr'Andriamanitra de ataony eo amintsika kosa ny fahasoavany. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa indraindray tokoa zay tompo de menatra anao satria miady varotra ho an'ny tenanay mandrakariva, miady varotra ho amin'ny voninahitray, miady varotra ho amin'izay heverinay ho reharehanay. Andrandray raha heverinay ho anay ny asanao, indraindray aza heverinay fa izay sitraponay no terenay ho sitraponao. Menatra anao zay tompo fa kaizahay fiasana ihany. Zahay tsy maintsy miena fa ianao tsy maintsy mitombo satria anao ny asa, mpanompo zahay ary mpanompo tsy mahasoa aza fa tsy manao mihoatra noho zay tokony ho atao fa zay tokony nataonay ihany nataonay. Koa meteza tompo amin'izao herinandro vaovao zao de ataovy mandeha amin'ny fanetreteny zahay, ataovy mandeha amin'ny fifaliany zahay, ataovy mandeha amin'ny fahatokinanao zahay, ataovy manana fifaliana amin'ny fanompona sy ny fanarahana anao. Ianao tompo tsy maintsy mitombo. De ataovy fiasana zany fitombonao zany zahay, mitory ny fitiavanao, mitory ny fahasoavanao, mitory ny filazantsaranao amin'izao herinandro vaovao zao dia mametraka zany am-pelantananao zay ny herinandronay, herinandro ny fifaliana, herinandro ny fahombiazana, herinandro ny fitiavanamana, herinandro ny fieritreretana ny asanao. Ary zay rehetra ataon'ny tananay de ataovy ahitany fanambinana. Ataovy manao zavatra tsara zahay, ataovy miezaka hanao ny tsara mandrakariva amin'izay ataon'ny tananay. De manjaka tomponay Jesosy ary mitoera atao anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ao aminao no ametrahana ny isan'andronay tompo tsara. Amen.